Ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Olona afaka mitondra fanafahana ho an'ny hafa. Olona afaka mitondra fanafahana ho an'ny hafa. Zany no mofinainantsika anio amin'ny boky Ny Asan'ny Apôstôly toko 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 10. Vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary rehefa voavonjy izahay vao fantatray fa Melita no anaran'ilay nosy, ary tsy kely ny soa nasehon'ny tompon-tany taminay, fa namela afo izy ka nandray tsara anay rehetra, satria nilatsaka tamin'izay ny ranonorana sady nangatsiaka ny andro. Dia namorika tay-hazo iray trotroina Paoly ka nanoka izany teo amin'ny afo, ary nisy menarana nivoaka avy tao amin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Ary raha hitan'ny tompon-tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamono tokoa io lehilahy io, ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina aza izy, tsy avela nitodinaina ho velona. Fa nakifony ho eo amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy naninona izy na dia kely akory aza. Ary ny olona kosa nanapo azy hivoto na hikarapoka ho faty tampoka, fa rehefa niandry ela izy ka nahita fa tsy nisy na inona nanjo amin'ny Paoly, dia niova saina izy ka nanao hoe Andriamanitra io. Ary teo akaikiny io dia nisy sahany Paoly Pio, mpanapaka ny nosy, izay nandray anay ka nampiantrano anay tsara hatelona. Ary narary mitazo sady nivalan-drano rain'ny Paoly Pio, ary Paoly niditra tao aminy ka nivavaka sady nametra tanana taminy dia nahasitra anazy. Ary rehefa vita zany dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana, ary ny voninahitra be no nomeny olona anay, ary rehefa andeha izahay dia novatsiany tsara. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Olona afaka manafaka mitondra fanafahana ho an'ny hafa. Raha babo entina ho an'ny Roma, voafatotra ho entina ho an'ny Roma, ny Apôstôly Paoly sy ireo namany no indro vaky teny an-dranomasina ny sambo nandehanany, ary dia samy nanavotra aina ka dia tapakazo navakina sambo no nifikiran'ny Apôstôly ka nitondra azy hoeny amorontsiraka tao amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Melito na Malta hoy isika. Avotra tamin'ny fahafatesana, afaka tamin'ny ranomasina ny Apôstôly Paoly, fa hitantsika eto rehefa nangatsiaka ny andro ka andeha amindro izy nanangona kitay iray fehezana dia indro nisy menarana niraikitra taminy. Noheverin'ny tompon-tany fa tena azon'ody mihitsy aza olom-boozona ka raha tsy matin'ny ranomasina ho matin'ny menarana ny Apôstôly Paoly. Indro anefa nakifin'izany ka dia tsy naninona ary tsy nidaraboka sady tsy nikarapoka tamin'ny tany no tsy nisy fivotosana. Afaka tamin'ny fahafatesan'ny menarana ihany koa ny Apôstôly Paoly. Tena Andriamanitra ny asa mihitsy no nanafaka azy. Fa zany fanafahan'Andriamanitra azy zany dia nitarika azy ho tonga mpitondra fanafahana, ambasadôry ny fanafahana ka nanafaka ny hafa manodidina azy. Indro tao an-tranon'ny Paoly Pio izay nandray sy nampiantrano azy ilay mpanapaka tao amin'ny nosy Malta no
narary ny rainy, dia ny apôstôly Paoly tonga nanafaka azy tamin'izany aretin'izany ka dia nametra tanana taminy ka nanasitrana azy. Ary tsy ny rainy Paoly ihany no nahazo zany fanasitranana izany, fa maro no nirodorodo tonga nitondra ny marary ny tao anatin'ity nosy ity ka dia samy nositrano ny apôstôly Paoly. Hitantsika eto fa neniova ny fijerin'ny olona ny apôstôly Paoly. Tany am-boalohany dia lazaina fa mpangalatra, lazaina fa mpamono olona, gadra lava ny apôstôly Paoly, dia nahitsin'izy ireo fa Andriamanitra indray izy rehefa tsy maty nomena rano, fa rehefa nitondra fanafana ho an'ny rehetra izy dia indro ny olona rehetra nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mitondra fanafahana ho an'ny hafa ny olon'afaka, tsy mitahiry samy irery ho azy ny fanafahana noraisiny, fa tonga fantsona hitondra fanafahana ho an'ny hafa ihany koa. Ny olon'afaka ry havako malala dia tsy sanatria olona mangeja ny hafa na mamatotra ny hafa na mampiditra ny hafa ao anaty kizo, fa mitady koa izay anafahana azy amin'ny zava-manahirana sy amin'ny zavatra mangeja, ny amin'ny zavatra izay olana eo amin'ny fiainany. Anjaran'ny olon'afaka, anjaran'ny mpino, ny mpanompon'Andriamanitra no mitondra anjara biriky hamahana ny enta-mavesatra ny amin'ny fiarahamonina manodidina azy, ny amin'ny olona manodidina azy, ny amin'ireo manana etaeta mila vonjy tonga eo anatrehany. Inona ary anjara birikinao ho an'ny mino manodidina anao, ho an'ireo rehetra voageja, voafatotra, mety ho aretina, mety ho adi-tsaina, mety ho adi-panahy, mety ady nofo mihitsy, fa inona no anjara biriky azonao entina anafahana azy ireny. Sao koa mantsy mampieritreritra ny maha olon'afaka antsika, ndrao isika mihitsy no mbola tsy olon'afaka fa mbola voageja sy voafatotra ka tsy afaka mitondra fanafahana ho an'ny hafa, ndrao isika mihitsy no mbola mampieritreritra sy mampisalasala ny fanafahana antsika sy ny maha olon'afaka antsika ka mahatonga antsika ho vato misakana amin'ny fandrosoan'ny hafa, manao ory hava-manana ka sarotsika tsy handroso ny manodidina antsika. Aoka ho ambasador'ny fanafahan'i Kristy isika, rehefa nandray izany maimaim-poana dia mba hizary zany koa maimaim-poana ho an'izay rehetra manodidina antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindro, misaotra sy mideranao zay ny amin'ny teninao, ny amin'ny fanafahana izay efa nentinao tao amin'i Jesosy Kristy zokinay. Ilay Andriamanitra manafaka, ilay Andriamanitra mamonjy, ilay Andriamanitra mahamaha ny geja sy ny fatorana amin'ny endriny maro samihafa izay manjo sy mahazo anay, ary maniraka anay ho fanafahana ny hafa koa ankehitriny. Misaotra anao Tompo ny amin'ny tananao mitsotra, manafaka, mamonjy, maniraka ny mpanomponao maro, malala tanana, mandray ny mpanomponao amin'ny endriny maro samihafa, fa io mba ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa ny fiainanay, ny fanomponay, ny fanolorantenanay, ny faharesen-dahatra anananay ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy hitahiry samy rery ho anay, fa hanolotra izany ho an'ny hafa. Vavaka izahay ho an'ireo fiarahamonina manodidina anay, ireo rehetra voafatotra, voageja, ireo rehetra mila vonjy, Tompo mba fahovonjeo, omeo ny fombanao Andriamanitra ahaolon'afaka azy ireny koa. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, anaovanay izany vavaka izany. Amen.